Amin'ny fifalian'ny lanitra, fifaliana izay nentin'i Kristy eo amin'izao tontolo izao, fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra. Amin'izany fifaliana izany ny arabanantsika rehetra, mahatratra ity Krismasy 2024 ity. Tanterahana amin'ny endrika manokana izao fankalazana izao noho ny valanaretina Covid-19. Zay mbola mianaka. Na izany aza nefa dia misaotra an'Andriamanitra be dia be isika. Fa afaka miombona amin'izao fankalazana izao, na dia tsy afaka mifanatitava avokoa aza. Fa ampiraisy ny fanahy kosa, na isika izay manatrika eto, na isika izay any an-tokantrano, manaraka amin'ny alalan'ny YouTube. Eto dia manatitra ny fialan-tsiny. Raha toka tsy tena lavorary, araka izay nandrasantsika ny fandaminana rehetra noho ny fahasarotana. Nefa dia manantena ary mivavaka isika mba ho resy aingana izao valanaretina izao, ahafahantsika manatanteraka indray araka izay mety ny fiaraha-mivavaka ka mifanatritava tahaka ny fanao sy araka ny tokony ho izy hatrany. Dia ampitombona amintsika rehetra ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Petraka isika.
marihana fa tahaka ny fanao isa-taona dia fandarana iombonana eto anivon'ny tafo rehetra amin'ny FPMA no ankalazantsika izao krismasy 2024 izao. Ary loahevitra izay nifidin'ny filoha sinodaly dia ny hoe krismasy fihavanana. Zany loahevitra izay banjina ny FPMA manontolo ny fankalazana izao krismasy izao. Aoka hiara-mitsangana isika. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, ataontsika ny hira fa 780 ny andininy voalohany sy faharoa ary fahatelo. 780. Midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao zay ry Andriamanitra rainay. Noho ny fahasoavanao lehibe izay nomenao tamin'ny namanginao izao tontolo izao, tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao lahy tokana, ka nanomezanao an'izao tontolo izao fifaliana tsy manam-paharoa izay ankalazaina isan-taona ary manerana ny tany. Fa dia rainay sy ankalazaina indrindra ianao, fa ny ranao koa izy mba hampihavana anay aminao, ka hamonjy anay amin'ny alalan'ny finoana, hanafaka anay amin'ny ozon'ny ota sy ny herin'ny Satana ary ny fatoran'ny fahafatesana, ka hanokatra ho anay ny fanjakanao mandrakizay. Miaraka amin'ny mino rehetra manerana ny tany, dia manao izao fanompom-pivavahana izao zay mba hahatsiaro sy hankalaza ary hampahatsiaro sy hitory ilay fampihavanana lehibe sady tsarobidy izay nataony ny zanakao, ka natombony tamin'izy tonga nofo, tonga olona tety aminay mba onona sy anjaka. Koa manatrehanay amin'ny alalan'ny fanahinao masina Tompo, ary ke ho anitra kasitrahana eo anatrehanao zao fankalazana zay tanterahanay eto anio zao, hanokatra ny fiainanay ho amin'ny fahazavana avy any ambony, ka hivelomanay isan'andro an'ilay Imanoela, ary hijoronay vavolombelon'ny fahasoavany sy ny fitiavany ary ny fampiraisan'ny fanahy masina.
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao, lay tonga onina aminay, lay ankalazainay misaotra ray. Amen. Petraka isika. Ry havana, eno ny sitrapon'Andriamanitra zay tiany indray. Ivelomantsika tsy izao krismasy zao ihany, fa ivelomantsika noho ny amin'ny krismasy. Raha misy olona ao amin'ny Kristy, dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, ndreo efa tonga vaovao reo. Fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra, zay nampihavana antsika tamin'ny alalan'i Kristy, sady nanome anay ny fanompoana fampihavanana. Koa dia iraka solon'i Kristy izahay, toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo. Solon'i Kristy izahay, ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo. Manoloana ny sitrapon'Andriamanitra ry havana, dia matsiaro tsy tanteraka isika. Ko andeha nety teny ao anatrehany, iaiky ny fahalementsika sy ny fahotantsika isika, ka hivavaka, angataka ny famelan-keloka. Hivavaka mangina isika, ao am-pontsika ao, mba ho tena tafahoana amin'Andriamanitra, mba ho tena hita ny tavan'i Kristy, lay tonga ho antsika. Tompo, reseo lahatra amin'ny fananao masony zay, haizanay mandiny tena, sy manatona anao marina tokoa amin'ny mpanetretena, mba ho avaozonao. Tompo, miariary aminao ny fon'ny olona, ary mianjahanja ao anatrehanao ny fonay sy ny fiainanay. Ireo jiosy sy vahoaka, 2000 taona mahery lasa zay, dia tsy nandray anao. Fa izay koa, dia efa nandahanao tamin'ny tsy fanekenay ny teninao rehetra, tamin'ny tsy nanarana ny sitraponao mandrakariva. Izay koa dia tsy nandray anao tao am-ponay, satria tsy ny fitiavanao, tsy ny toetranao, tsy ny fombanao, baiko ny fitondrantenanay sy ny asanay ary ny fifandraisanay tamin'ny hafa, fa ny fisainanay maha-olona fotsiny sy ny fomban'izao tontolo izao ihany. Nefa Tompo, tsy ny finaritra hoe ianao ny mila mpanao fanafody fa ny marary, tsy tonga iantsony marina ianao fa ny mpanota ibebaka, koa indreto izay manatona anao. Afao amin'ny fahazaran-dratsy izay, omeo fo vaovao saina voadio tanteraka, dia saina sy fo mihevitra ny zavatra ny ambony fa tsy ny ety an-tany. Saina sy fo voadio ka vonina mandrakariva anao ny sitraponao amin'ny zavatra rehetra, satria efa vita fihavanana taminao, tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Matoky ny famindramponao zay, matoky ny fahasoavanao zay. Koa izany ny ombonanay mangataka aminao hoe miaraka ny fiangonana. Rainay be famindrampo, mitalao aminao zay, mamela ny elokay. Diovy zay ho afampahotana, sasao zay mba ho afakely, ary avaozony fanahinay mba vonona, ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao amin'izay mangataka aminao. Amen. Amen.
famindram-po no nanyrahany ray ny zanany nandao ny fiandrianany hanetry tena ho antsika. Fa mbola famindram-po no ianony tompony vavaka isika ary amaliny zay rehetra mitady azy amin'ny fanasiny fahamarinana. Ko anao zay mibebaka marina te handray aim-baovao indray sy fanavoazam-panahy amin'ity andro krismasy ity, raiso amin'ny fahatokina sy fisaorana ny teny anambaran'ny tompo fifanavelany ny elokao. Iara-mitsangana isika. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Zay mino ny zanaka ny manana ny fiainana, fa zay tsy mino ny zanaka dia tsy hahita fiainana. Ko anao zay niaikeloka ka nanatona azy mba ho dioviny matoki, voavela ny elokao noho ny anaran'ny masina misaorany tompo. Amen. Voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka isika. Victoire.
fota amintsika ny tompo noho ny fahasoavany izao sika dia afaka mandre ny teniny, mandray ny teniny sy mitahiry zany ary mivelona izany amin'ny fifaliana sy fisaorana. Mialoha ny amakina ny tenin'ny soratra masina amintsika sy ny vavaka mialoha zany dia ataontsika ny hira fa 5:70 ny andinin'ny voalohany sy fahatelo. 5:70 andinin'ny voalohany sy fahatelo. Mbola hivavaka isika. Tompo, manoloana ny aizy ny fahavarianana amin'izao fiainana izao sy ny fanadinonany anome voninahitra anao amin'ny teny sy ny eritreritra ary ny asa, dia mila ny fahazavan'ny teninao zahay. Hitsilo ny dianay tsy ho solafaka ary amin'ny fonay sy ny hevitra tsy midiso. Ko velomy amin'ny teninao zahay ary ampafantaro ny lalanao mba hiainana ifeno ny afatry ny Krismasy. Amin'ny anaran'ny tsoan'i Jesosy Kristy, ilay teraka sy tonga ho anay. Amen. Hiaraka maky sy hiaino ny tenin'ny soratra masina sika riavana, zany dia hitantsika ao amin'ny boky ny Isaia mpaminany, toko 2:50, ny 7 ka hatramin'ny 10. Isaia toko 2:50, 7 ka hatramin'ny 10, hotohizana ao amin'ny Hebreo toko 1, 1 ka hatramin'ny 9. Hebreo toko 1, 1 ka hatramin'ny 9. Isaia toko 2:50, 7 ka hatramin'ny 10. Rehefa hitantsika dia ho vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo. Akory ny atsaran'ny tongotry ry mitondra teny soa mahafaly ry an-tendrombohitra sady mitory fiadanana, dia izay mitondra teny soa mahafaly sady mitory famonjena. Eny, izay manao amin'ny ziona hoe mpanjaka Andriamanitra ao. Injany ny feon'ny mpitilinao, manandratra ny feony izy ka miara-mioby, fa ho faly izy mahita mifanatry maso ny odian'i Jehova ho an'ny ziona. Velomy ny oby ry fitoeran-dravan'i Jerosalema, fa Jehova efa nampionina ny olony, sady efa nanavitra an'i Jerosalema. Jehova efa nampiseho ny sandry ny masina teo imasin'ny firenena rehetra, ary ny faran'ny tany rehetra ahita ny famonjen'Andriamanitra. Hebreo toko 1, 1 ka hatramin'ny 9. Rehefa nampitenen'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa, dia amin'izany andro faran'izao kosa ny nampitenenany tamintsika ny zanany, izay voatendry ny mpandova ny zavatra rehetra. Izy no nahariny izao tontolo izao.
izy koa ny famirapiratany voninahiny sy endriky ny tenany indrindra ary miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Ary rehefa nanao fanadiovana ahafaka ny fahotana izy dia nipetraka teo amin'ny tanana ankavanany lehibe any amin'ny avo ka natao tsara noho ny anjely araka ny nandovany anarana tsara noho ireny. Fa anjely iza no mba nilazany hoe zanako ianao, izao niteraka anao androany, ary koa izao rainy ary izy ho zanako. Ary raha mitondra ny lay matoa amin'izao fiainan'izao indray dia ho izy, ary ao ka ny anjelin'Andriamanitra rehetra iankoka eo anoloany. Amen. Dia hiara-mitsangana isika hamaky ny filazantsara araka ny Jaona toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7:20. Jaona toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7:20. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no naharina ny zavatra rehetra, raha tsy izy dia tsy nisy nahariny zao zavatra hary zao na dia iray aza. Izy no nisy mpiainana, ary ny fiainana ny fanazavana ny olona. Ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa maizina tsy naray azy. Nisy lehilahy ny raha an'Andriamanitra, Jaona no anarany. Izy tonga ho vavolombelona nambarany mazava, mba hinon'ny olona rehetra noho ny teniny. Tsy izy anefa nylay mazava, fa tonga ho vavolombelona nambarany mazava ihany izy. Tao ny tena mazava, izay mahazava ny olona rehetra tonga ao amin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy no nanaovan'izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Fa izay rehetra nandray azy, dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, dia ireo izay tsy nateraky ny ra, na ny sitrapon'ny nofo, na ny sitrapon'ny olona, fa naterak'Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra miendrika ho an'lahy tokana avy amin'ny ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Jaona nanambara azy ka ny antso hoe izy lay nolazaiko hoe izay avy. Fa tamin'ny fahafianonana ndraisantsika rehetra dia fahasoavana nampifahasoavana. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'ny Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana, fa ny zanakalahy tokana izay ao an-tratran'ny ray, izy no nanambara azy. Zao dia rantsika manonona ny fanekemponoana apostolika izay raisantsika amin'ny rehetra manerana izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra ray tsy toa manao lavitra sy ny tany ary mino Jesosy Kristy zanakalahy tokana tompontsika izay torotonona tamin'ny faramasina nateraka na hividziny nijalana napaka Ponty Pilato nomboana tamin'ny azy fivaliana mafy rehetra nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny andro fahatelo niatraka amin'ny an-danitra nipetraka ao kavanan'Andriamanitra Kristy avy any ny finitsara Kristy sy maty mino fanamasinao fisingonana masina manerana zao tontolo izao fisingonana ny olona masina mifamelan-kelika fitsanganana tena maty amin'ny fiainana Kristy. Amen.
krismasy fihavanana. Zany no loha-hevitra izay ibanjinantsika ny fankalazana ity krismasy 2024 ity. Marina de netona na de ho lazaiko any amin'ny farany aza. Fa mandritry ny 4 andro no antsika mibanjina zany loha-hevitra izany. Nanomboka tamin'ny ankizy omaly, androany, rampitso ary rafakapitso alahady ny fianakaviana masina. Ny fanahy masin'Andriamanitra itaridalanantsika azafady mba azahoantsika manatanteraky zany fankalazana izany sy mandray amin'ny fahafianoana ilay tompo tonga ho antsika. Mipetraka isika. Ry havana, tsy Andriamanitra mandainga na manao kobakambava demagogo isika ny Andriamanitsika. Fa izay nambarany de tanterahany. Hoy ny fanambarany filazantsarany Liokazy hoe tsy misy tsy ho tanteraka ny teny rehetra izay nambaran'Andriamanitra. Hoy ny teny izay nampitondrainy ny anjely tamin'ny mpiandriondry. Indro milaza teny somafaly aminareo aho, de fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra, fa mpamonjo ny teraka ho anareo anio ao an-tananan'i Davida dia Kristy Tompo. Lioka 2:2, 10 sy 12. Tanteraka izay efa nampanantenaina hatramin'ny andro n'Isaia mpaminany, ny amin'ny ahaterahany io mpamonjy io. Fa ho indrindra Isaia 2:7 hoe ny olona izay mandeha amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe, izay mitoetra amin'ny tany aloko ny fahafatesana no hipisahan'ny mazava. Fa zaza miteraka ho antsika, zazalahy no menantsika, ary ny fanapahana dia ontsoriny, ary ny anarany atao mahagaga, mpanolo-tsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andrina ny fiadanana. Ny olona mandeha amin'ny maizina dia ampahitan'Andriamanitra mazava lehibe. Ka azagagsika raha tamin'ny alina ny tompo niteraka. Tamin'ny alina ny mpiandriondry ny sehon'ny anjely. Ny alina nisy ny kintana no nitarika ny magy ho tonga teo amin'ny toerana nahaterahany. Izay mandeha amin'ny maizina ampahitan'ny tompo mazava. Voaozona simba manko zao tontolo izao no ny fahotana. Fantatsika teo amin'ny tantarany Adama sy Eva zany. Voaozona simba ka miaina ao anatin'ny aizina. Ny aizina araka ny anambaran'ny soratra masina azy. Raha vao mandeha ny Genesis 1:1, 2:7, dia zao ny voalaza ao. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina no tambonin'ny lalina. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava. Raha tsy mbola niditra teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao Andriamanitra, dia aizina no nanjaka. Ary dia ny tenin'Andriamanitra no nampisy sy nanome antom-pisina ny zavaboary no ariny. Ny mazava no ny aloha lalana ny fisina sy ny fiainana rehetra. Rehefa nanota ny olombelona izay nitendrena ho mpanjaka ny zavaboary, dia ny zavaboary manontolo mihitsy nanjary tafasaraka amin'Andriamanitra ka niverina tany amin'ny aizina. Hoy ny irantsika hoe maizina avokoa izao rehetra izao. Nefa mazava no naposaka aminao. Izay mandeha amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe. Izay mandeha amin'ny aloko ny fahafatesana no ampahitan'Andriamanitra ilay mazava ny rahany. Ka dia ny rahan'Andriamanitra amin'izao andro farany izao, hoy ny Hebreo izay nivakitsika teo, ny rahany ny zanany teraka olona mba hanazava ny olona.
teraka ho olona mba hanazava ny olona. Izy ny sy mpiainana hoy Jaona, ary ny fiainana ny fanazavana ny olona. Tonga hanazava ny olona sy onona ao anatin'ny olona. Ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika hoy ihany Jaona. Maro ny mandika an'io maimaika ka mandika azy hoe tonga niaraka tamintsika ety fotsiny. Venu parmi nous. Zany hoe akaiky eo na mety lavidavitra na eny teto teto. Fa ny toyny dia milaza hoe izay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Tsy hoe tonga parmi nous ny tena heviny zany, fa tonga mba ho raisina ao anaty izay nandray azy. Ka izay nandray azy dia nateraka indray, nateraka Andriamanitra ka lasa zanak'Andriamanitra. Zany io fahatongavana olona io. Rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona, ka ny rany zanany mba hampihavana antsika aminy, dia io lay teny tonga nofo no ny rainy ho amintsika, ny zanany lay tongana. Ary zany no nahatongavany fa tsy zavatra hafa. Zany no nahatongavany fa tsy zavatra hafa. Ampihavana antsika amin'Andriamanitra. Ary zay no hojerentsika androany, ho tohizantsika amin'ny alahady zao, ary mandalo amin'ny rampitso. Mampieritreritra ny lazany Isaia azy ny amin'ny hoe ny odian'i Jehova aoziona, ny teny somafaly torian'io zanany io. Te ody, te hiverina amin'ny firaisana antsika Andriamanitra. Lay olombelona no ariny araka ny endriny, nataony tovy endrika taminy, ary no fofonaina mahavelona mba hivelona aminy, respirer le souffle de Dieu. Zany lay olombelona tamin'ny narina azy, vita fihavanana tamin'Andriamanitra, saingy rava no ny fahotana. Rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona, ny rano zanany ampiavana antsika aminy. Zay ihany no atony nahatongavany. Ahoana no ataterano zany? Ahoana no ampihavana an'Andriamanitra ny olona aminy? Amin'ny alalan'i Jesosy, amin'ny andraisantsika io zanany io ho velona ao anatintsika. Ononao mandava-taona, zany ny hevitry hoe Imanoela, fa tsy mandalo fotsiny. Ho tonga anjaka ao am-po, fa tsy eo amin'ny sehatra ivelany fotsiny. Eo amin'ny fiangonana eo amin'ilay mpiara-mivavaka eo amin'ny zay anaovana œuvre chrétienne. Tsy riavana. Teraka mba ononao amintsika ka hatonga atsika hanome voninahitra ny ray, fa tsy hanaraka FANOMPOAM-PIVAVAHANA fotsiny. Te ho sakaizanao Jesosy, fa tsy fitaovam-pamonjena fotsiny. Zany manko indraindray no anonantsika ny tompo, lay mpamonjy. Dia famonjena fotsiny ilay tsika aminy, fa ny ambiny avelantsika amin'izao. Te ho rainao ny tompo, fa tsy ho mpamaly fangatahana amin'ny alalan'ny vavaka fotsiny, ka dia rehefa mila mivavaka tsika miantso azy, fa rehefa amin'ny fotoana hafa tsika, ho lay vavaka lay mpaniratsiro zay hoe notre Père qui est aux cieux, restez-y. Te ho avanao Andriamanitra. Te ho avanao Andriamanitra. Ko ny krismasy zay ankalazaintsika, krismasy fampihavanana. Fa ity, lay raintsika any an-danitra, dia Andriamanitra be famindram-po sy be fahasoavana. Hafa io Andriamanitra io, hafa ny Andriamanitsika. Hoy ny tompo. Jesosy miteny amin'ny io Andriamanitsika io ny ray zany.
izy mampiposaka ny masoandriny amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Zava-mahagaga anke zany e. Io Andriamanitra be fahasoavana io, na dia ny tsy tia azy mbola ampiposahany masoandro ihany, na dia ny mpaniratsira azy mbola androtsahany ranonorana ihany. Io Andriamanitra be fahasoavana io nanomana fahasoavana ho an'izao tontolo izao, na dia tsy takany azy zany, na dia tsy nandray ny zanany azy zao tontolo izao, tonga tany amin'ny azy izy nefa zao tontolo izao tsy nandray azy hoy zao, na dia tsy nandray ny zanany azy zao tontolo izao, nomeny fifaliana. Nomeny fifaliana, fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra. Zany ny fanomezan'Andriamanitra. Raha isika ny teo amin'ny toeran'Andriamanitra, asa zay nataontsika. Rehefa mandahanao alao, hitan'ny havany eo. Tsy zany ny ataon'ity Andriamanitra be famindrampoti, be fitiavana, tsisy oatra azy e. Tsisy oatra azy. Fa izy zay mahalala ny faharatsian'ny olombelona dia mampiseho kosa ny fahatsarany. Izy zay mahita ny fahorian'ny olombelona dia manomana fifaliana ho azy, na dia tsy ny raharaha azy izy. Fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra, tsy akanavaka. Na ny mino na ny tsy mino, na ny adala na ny endry, na ny kely na ny lehibe, na ny manana na ny tsy manana. Mifaly daholo rehefa Noely. Fanomezana avy amin'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra ny Noely ry havana. Aza mialina tsika kristianina, ary aza gaga fa tanteraka zany. Isa taona zao le piro, tsy anjery no atao zany. Noely, Noely. Na izay tsy mahalala akory ny fisian'i Jesosy azy, dia mba mifety ny Noely. Fifaliana lehibe atolotr'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra, satria izy mampiposaka ny masoandriny amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, mampiposaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Matsiaro zany ve isika? Ka mba misaotra. Fa raha izao tontolo izao tsy mahay misaotra, isika kosa natao hisaotra, satria nomena ny fanahany n'Andriamanitra. Tsy an'ny kristianina rery ny Noely. Mety gaga isika ilazany zany ho an'ny olona rehetra ny fifalian'ny Noely. Ary sambatra ianao, omen'Andriamanitra n'izany koa. Aza laviny zany. Misy karazana fiangonana tsy mety mankalaza ny Noely. Tsy mety. Tsy azony. Tsy fotoana narazavana an'izany zao. Fa ny zava-dehibe ity dia zao. Ambara ny tenin'Andriamanitra fa fanomezana pahasoavana ho an'izao tontolo izao ny fifalian'ny Noely. Saingy zao andro ray ihany. Andro ray ihany amin'ny andro 5,3 un jour, rora be indrindra. Zay. Fa ndenge jerentsika ny hevitry ny teny Noely mba azahoantsika mahatakatra zany tsara. Ny fototeny dia hoe Noël. Niova hoe Noël. Ary betsaka amin'ny fitenim-pirenena zay mandika azy. Ny italianina dia mandika azy hoe Natal na Natale. Ny espaniola hoe Nadal. Ny portugais hoe Natal. Ary ny frantsay manao hoe Noël. Ny heviny dia hoe mikasika ny fahaterana na momba ny andro nahaterana. Ka dia manjary fetin'ny ankizy ny fandraisan'izao tontolo izao ny Noely. Zay no andraisany azy. Noely, fetin'ny ankizy. Nanjary fahaterana quelconque ilay Noël. Fa tsy fahaterana Jesosy. Manahoana re mba misy olona mifeteny anniversaire ako za tsy eo akory. Manahoana raha mifeteny anniversaire anao nefa anao tsy eo akory. Dia tahaka izany zao tontolo izao. Tsy mahalala an' Jesosy akory ny maro. Ary tsy mahafantatra azy, tsy mino azy akory. Fa dia mifaly e.
satria omen'Andriamanitra zany fifaliandro zany izy. Nomen'Andriamanitra atsika mba hifalintsika ny andro ny nahaterahany zanany, zany Noely, misaora azy am'izany. Fa farina mampifalifaly tena, fa misaora azy, mifaly, fa nomen'Andriamanitra zany fanomezany zany. Fa izao koa, ho an'izao tontolo izao mbola miaina ao anatin'ny maizina, mandova fahoriana sy korontana, dia karazana fampiatonady ihany Noely. Trêve itsika. Ato kely aloha zao fa avy eo ndray, zay le izy. Nisy nira tany amintsika tamin'ny taona 70, ngamba marehany zao toriteny zao izy satria eto Toulouse ihany izy. Mody avela kely aloha zera bombario izy, nefa rapitso dia averina indray. Mody atsahatra kely fa rapitso indray dia mifampidaroka. Zany Noël zao tontolo izao, parenthèse. Eo amin'ny train-train ny fahamazinana. Zany Noël. Ho lasany 2 andro, ho lasany herinandro, dia iverina amin'ny aiziny zao tontolo izao. Tsy mahalalan'Andriamanitra ny olona. Ary ianao. Ary zaho. Ary sika. Raha Noël no ilazana ny andro nahatongavan'ny Tompo. Ry zareo anglo-saxon kosa dia mampiasa ny voambolana hoe KRISMASY. Izay fanambarana ny teny roa hoe Krist, Kristy zany ny Messi, sy ny hoe mas, izay adika amin'ny teny frantsay hoe messe na célébration, fankalazana izany. Ny KRISMASY fankalazana ny Kristy. Zany no evy. Koa misy sokajin'olona indray dia mianona fotsiny hoe mankalaza ny Kristy rehefa KRISMASY. Be dia be mihitsy ny mpiangona rehefa KRISMASY. Tonga any am-piangonana na manatrika amin'ny FANOMPOAM-PIVAVAHANA fa KRISMASY ihany. Fa amin'ny alahady hafa aiza. Ndraindray reny olona reny tsy mivavaka mihitsy mba tonga miangona izy fa KRISMASY. Mankalaza any Kristy. Fa rehefa fotoana hafa manahoana. Hanika voalasa ny fety, tsy mahatsiaro ideran'Andriamanitra sy hanompo azy akory. Mifototra amin'ny KRISMASY irery ny fiainam-pinoany. Io andro tokana. Tsy zany anefa ny nahatongavan'ny Tompo, tsy andro tokana. Fa onona ao anatintsika isan'andro isan'andro. Tonga mba ho ivelomantsika isan'andro. Tsy fifandimbiasan'ny aizina amin'ny hazavana ny fiainana kristianina manao yo-yo, fa fahazavana lalandava. Rehefa tafaray amin'Andriamanitra ny olona, dia fahazavana lalandava ny fiainany. Ianareo ny fahazavana zao tontolo izao Jesosy. Ianareo ny fahazavana zao tontolo izao. Mazava ny hevitra zany. Fa tsy hoe mazava maizina. Tsy afaka ho fahazavana nefa sika raha tsy mahay mandray le tena mazava. Tonga eo amin'izao tontolo izao. Taony tena mazava. Ary zay nandray azy dia nanjary nateraka indray vaovao lasa zanak'Andriamanitra. Tsy afaka ho fahazavana isika raha tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra, ary tsy afaka miaina ny fahazavana. Tsy afaka. Ary ty no tsy ambaratelo ny fahazavan'ny kristianina. Rehefa manana ny Kristy velona ao anaty isika, ny raisy Kristy manko dia iray tena tsara fihavanana. Tsisy tsara fihavanana ohatran'ny ray sy ny Kristy. Zaho sy ny ray dia iray ihany. Ny ray atao amiko ary zaho ao amin'ny ray. Zay nahita dia nahita ny ray. Tsisy tsara fihavanana ohatran'izany. Koa raha ao amintsika Kristy dia vita fihavanana amin'ny raytsika. Satria Kristy ao amintsika mamitrana ny fihavanana. Izy ny fihavanantsika ho Paoly apôstôly, zay mandrava ny hefitry ny fisarahana.
tsy tonga ampifaly anao ndray mandeha isa-taona fotsiny na andray ny fankalazanao tsy ndraindray ny tompo fa tonga ampitoetra ny fifaliany lanitra ao anatinao mandava-taona 365 jours sur 365 jours. Tonga hiantoka zany izy fa tsy mijanona amin'izany fa tonga hitarika anao hiditra ao amin'ny fanjakany mandrakizay. Indro Jesosy mba voay ho nihirantsika tonga ho sakaizanao. Tsy ataoko hoe mpanompo itsony ianareo Jesosy fa ataoko hoe sakaiza. Moa ve tena sakaizanao tokoa Jesosy le teraka? Moa tena avanao tokoa ve? Moa ve tena miray aina aminy ka afaka miray lova amin'ny mandrakizay koa? Aza variana amin'ny fifalian'ny Noël fotsiny e, zay ombonantsika amin'izao tontolo izao. Na ny fankalazana ny Krismasy zay atao amin'ny fotoana anankiray, samy fanomezan'Andriamanitra ireo, saingy zao no ambarany araka ny afatry ny anjely, fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra fa mpamonjy kosa ho anareo. Fifaliana ho an'ny olona rehetra fa famonjena kosa ho anareo. Lay mifaly fotsiny ve isika sa kosa lay nandray ny famonjena sy ny fampihavanana. Raisy Jesosy sakaizanao onina aminao e. Raisy Jesosy ho avanao ety e, ary ho avanao ary. Raisy ny fifalian'ny tomponao. Hoy Jesosy ho ao aminareo ny fifaliako dia tanteraka ny fifalianareo. Tsika inge mitady fifaliana matetika fa fifaliana vetivety eo dia miove. Hainareo moa ny ankizy kely rehefa mba zakarana kadô, mitanay zany, reo mena kadô. Azony le anankiray voansokafa ny hitany, aiza indray le ray. Tsy nakany tsirony akory aiza indray le ray dia mitady indray izy. Zany tsy manana fitsaharana no hevitra zany, atao hoe mitsahatra afa-po, nahita fahafaham-po ka feno fisaorana, feno fifaliana maharitra. Ny fifalian'ny Krismasy mandalo amin'izao tontolo izao, fa ny fifalian'ny mino zay entin'ny Krismasy dia fifaliana mitohy maharitra ary hoentin'Andriamanitra ao amin'ny mandrakizay. Raisy ny fifalian'ny tomponao, lay tanteraka ka manokatra ho amin'ny mandrakizay. Ko amin'ity Krismasy 24 ity indray, raha tsy tianao fifaliana mandalo fotsiny fifalianao, fa ho fifaliana tanteraka ao amin'ny tompo, ary fifaliana santatry ny fifaliana mandrakizay any an-danitra. Raisy Jesosy tsy vahiny fa onina. Indro efa mitsangatina ao am-baravarana ka mandondona ho ny tompo. Raha misy mihaino ny feoko ka mamono varavarana dia hiditra ho aminy aho, ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Tsy ho tanisaiko anao ny menu an'izany, fa tsy caviar zany tsy foie gras zany tsy chapon zany tsara lavitra noho izany. Hiditra ho aminy ary hiara-sakafo aminy, sakafo mamelona ho amin'ny mandrakizay. Indro mandondona ao am-baravarana aho. Raha misy mamono varavarana, engany etsy atao an'izay. Zao no lazaina hoe indro mitsangana ao am-baravarana ao ny tompo, voay ny varavarana ao. Ary raha mamono varavarana ianao, dia ho ny mpitoroteny 7:7 mandehana, ano amin'ny fifaliana ny aninao, ary sotroy amin'ny fifalifaly ny divainao, fefa nakasitran'Andriamanitra ela ny asanao, ary dia manaova Krismasy sambatra. Amen. Raiso ny fitahiana, hiara-mitsangana isika. Ho aminareo ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina, ahatonga ny fahatongavan'i Kristy ho tena fampihavanana marina, fa tsy ho zavatra mandalo sy miserana fotsiny ihany. Matoky ilay tonga ho teraka ao am-potsika, izy ametraka zany ao anatinareo, ary ampitoetra ny fifalian'ny lanitra ho mandrakizay. Amen. Petraka isika.
Tsy tonga andalo fa tonga onina sy asa maritra ao amintsika ny tompo. Araka nambarako teo am-piandohana, ity krismasy 24 ity dia tsy voamarika ny Covid-19 fotsiny ihany, fa voamarika ihany koa ny fandresena. Izay entin'ny tompo manokatra varavarana ao antsika ho amin'ny faharetan'ny fonenan'ilay Emmanuela ty amintsika. Koa nanompo malo ihany fankalazana mitoy androany ary rampitso amin'ny 4 ora tolakandro na amin'ny 7 ora amin'izay mila fantikateny dia mbola andreny toy n'izao afatra zao sika amin'ny alalan'ny radio Zomà sy ny radio vatsin'ny FPMA. Inona ny baiko ho an'izay vita fihavanana amin'ny tompo ka nandray azy marina, mitsangana, miazava fa tonga ny fahazavana arantsika rampitso amin'ny 4 sy amin'ny 7 zany. Faharoa, ny fiainam-pianakaviana, ny fiainam-piangonana, ny fiainam-piarahamonina dia isehon'ny aizina izay manimba ny fihavanana, manimba ny fifandraisana, manimba ny fiaraha-miaina. Tsy avy amin'ny olona amin'izao reny, tsy zavatra hoe tena inin'ny olona, fa vokatry ny tsy fisina na vokatry ny tsy fampin'ny fahazavan'ny Kristy ao amin'ny olona. Koa raha tsy vita fihavanana tsara amin'Andriamanitra ny olona, tsy tsara fihavanana tsara amin'ny hafa koa izy. Kanefa koa raha vita fihavanana tsara amin'Andriamanitra ny olona, dia antsony mba handeha tahaka ny zanak'Andriamanitra, sambatra ny mpampiavana fa izy no atao zanak'Andriamanitra. Koa ny tapany fahatelo amin'izao fankalazana zao na fahaefatra ny marimarina koa dia arantsika amin'ny alahady 7 ny volana Desambra izao amin'ny 10 ora sasany eto ihany ho an'izay afaka manatrika ary amin'ny alalan'ny YouTube ho an'izay tsy afaka manatrika. Ka ny vokatry ny fampihavanana na ny fihavanana amin'ny tompo eo amin'ny vahoaka an'Andriamanitra, zany eo amin'ny mpianakavy, eo amin'ny mpiara-mivavaka, eo amin'ny mpiara-manompo sy ny sisa, zany ny dingana farany amin'ny fankalazantsika izao krismasy izao. Alady ny fianakaviana masina, alady ny fihavanana. Zao dia ny atoko-pira nanao anjara hira amintsika. Zimmer mir, wie Jabau, Kuring,
Amin'ity krismasy ity, izay ataon'izao tontolo izao fetin'ny sakafo, ny tompoko dia manasa anao. Amin'ny menu hafa kely, fa ny tenany sy ny rany nomeny, ho zarainy, ho fiainana mandrakizay ho an'izay mino azy. Manomana ny fontsika sy manokatra ny fontsika, handray azy isika, ary indrindra hanavao indray ny finoantsika sy ny fanarahantsika azy. Ataontsika ny hira fa 4:2 sy 2 dia mangataka ny dekona mba hiakatra ity. Indro Jesosy mba voay avy ho sakaizanao. Ho aminareo rehetra ny fiadanan'ny tompo, aoka izara izany fiadanana izany amin'ny manodidina antsika isika. Iteny am-po, kanefa amin'ny fo feno fitiavana, amin'ny fo voadio ny tenin'Andriamanitra. Anonona ny fiadanan'ny Kristy, ny fiadanan'ny Krismasy amin'ny namantsika izay manodidina antsika. Mitodika aminy isika dia miteny am-po. Hivavaka isika. Eny tokoa tompo ray masin'Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra. Mety tsy mahavonjy ny soranay anao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, izay tia anay sy nanolo tena hamonjy anay. Amin'ny alalany koa ny deran'ny anjely ny fiandriananao, hitsahon'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra nao amin'ny tahotra, ary arahan'ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany, midera ny anaranao amin'ny fiobiana. Ary zay koa ankehitriny tompo, dia miara-manandratra ny feonay aminy, ka mifanajana lehibe ny deranay hoe Masina, Masina, petraka isika. Ry kristianina malala, aoka isika atsiaro an' Jesosy Kristy izay maty nisolo antsika sy nitsangana ho fanamarinana antsika, dia lefa natim-pihavanana izay natolotr'Andriamanitra antsika.
ary aoka isika hiara-misaotra sy hivavaka. Misaotra anao zay ry Andriamanitra rainay, tompony lanitra sy ny tany, fa noho ny famindramponao aminay mpanota mahantra, dia nomenao ny zanakao lahy tokana, mba tsy ho very zay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay, miaraka ny fiangonana. Efa maty Kristy, efa nitsangana Kristy, ary ho avy amboninahitra. Noho izany ry Tompo rainay any an-danitra, ndreto zay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan'ny zanakao olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fisanganany tamin'ny maty, ary ny fiakarany tamin'ny mboninahitra sy ny fifonany mandrakizay ho anay, ka dia miandro sy mitalao ny fiverenany izahay. Ankehitriny raha eo, aidiny ny fanahy masina mba hameno ny fonay, ka andraisanay tokoa ny tomponay amin'ny finoana velona, amin'izao izy manatona anay amin'izao fanasana izao. Fa ny fanahy masina no arinao, amelomanao, anamasinanao, ary anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra. Misaotra anao zay ry Jesosy Kristy Tompo, niderany anaranao zay ry Zanak'Andriamanitra lahy tokana mpamonjy anay, ankalazaina ane ianao noho ny fitiavanao zay mahery noho ny fahafatesana. Ary zay zay tonga eto anatrehanao iombona amin'ny latabatrao, dia mangataka mba hampiraisinao aminao ohatry ny sampana amin'ny voaloboka. Ampianaro ifankaty tahaka ny tiavanao anay zay, ary aoka izay ara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo, ny fiononana sy ny fifaliana aminao, dia ianao zay miara-manjaka amin'ny ray sy ny fanahy masina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aoka hiara-mitsangana isika. Enory havana ny teny fanorenana izao fanasan'ny Tompo izao, izay ankalazaina hatramin'ny andron'ny apôstôly, ary mandraka ankehitriny eo am-piandrasana ny fiverenan'i Kristy. Fa Jesosy Kristy Tompo tamin'iny alina iny zay namadiana azy dia nandray mofo, ary rehefa nisaotra dia nivakiny ka ho izy, raiso no tia ny tenako zay omenao anareo, zao nataovy ho fahatsiarovana. Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy, misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako, dia ny amin'ny fanekena vaovao zay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka, ko nao vina no misotro ianareo, dia zao no ataovy ho fahatsiarovana. Ko dia misaora ny ray zay nampamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava. Amen. Manao ny hira 7 amby 100 isika ny 1 sy 7. 7 amby 100 ny 1 sy 7. Efa nandray ny fanahy mahazanak'Andriamanitra tsika isika, ko izany no ahafahantsika manatona ny ray, ka manonona ilay vavaka hoe rainay izay any an-danitra, ho masinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay ny izay any sahazo aminay, ary mamelana elokay, tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondranay ho amin'ny fakapanao,
ny mofo zay vakitsika dia firaisana amin'ny tenany Jesosy Kristy tompontsika. Ny kapoaka ny fisaorana zay isaorantsika dia tena firaisana amin'ny ranony Jesosy Kristy tompontsika. Hoy ny tompo, andeha efa voavoatra avokoa zao ny zavatra rehetra. Mahazo mipetraka ny tsy mpandray fanasan'ny tompo. Ho antsika mpandray fanasan'ny tompo, manao ny hira fa 5:70 dia zaraina amintsika ny mofo sy ny kapoaka. Ary rehefa tafaverina ty ny dekona dia miara-mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka isika. Zay efa naharay ny mofo sy ny kapoaka dia angatana hipetraka mba hitany dekona zay mbola tsy nahazo. Ataontsika ny hira zay efa voatondro. 5:70. Hoy Jesosy Kristy tompo, raiso ano ity ny tenako izay omena ho anareo,
izao no ataovy ho fahatsiarovana. Ho koa Jesosy Kristy tompontsika, sotronareo rehetra ity fa ity no rako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka, izao no atao ho fahatsiarovana ahy, na oviana no misotro ianareo. Jesosy Kristy tompontsika izay vombo tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, nefa nanome anareo sy tenany sy ny rany izay nanavotana anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy eny ampahery sy aro anareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fahasambarana mandrakizay ho aminareo any ny fiadanana. Dia mbola ataontsika ny hira fa 960 eo mpitsanganana ihany. 960 ataontsika mailamailaka. Mipetraka isika. Ny vera zany, ny vera fandraisana, ny kapoaka fandraisana dia natao inina amin'izao andron'ny Covid izao mba ho ariana. Noho izany tazony any am-pelantanantsika fa rehefa mirava isika dia misy sac poubelle izay anaritsika azy rehefa mivoaka eto isika. Izao dia tonga amin'ny fotoana ny filazan-draharaha isika izao mangataka ny tompona andraikitra mba hiroso amin'izany. Riavana malala ao amin'ny tompo. Mbola amin'ny fo feno fifaliana sy fankasitrahana n'Andriamanitra ny fiarabanantsika rehetra nahatratra ny Noëly 24. Izany fiarabana izany dia avy amin'ny mpitandrina sy ny komitin'ny tafo ho antsika rehetra tsakanavaka, ho antsika tonga eto sy ireo marobe manaraka izao fanompom-pivavahana izao amin'ny alalan'ny fahitalavitra. Miaraba manokana koa ho anareo vahiny. Krismasy hafakely tsy manam-paharoa, miaina ny tery rehetra ateraky ny valana retina mbola mirongatra eran'izao tontolo izao ary eto amintsika koa. Tsy afaka miaona malalaka ny mpianakavy, tsy voalanina ny fiangonana fa voafetra ny isa. Raha teny amin'ny Église de Christ Roi isika no zatra mankalaza ny Krismasy efa 20 taona mahery zay, no toe-javatra sarotra ianantsika dia tsy nampindramina antsika ny toerana fa voaterina anao fanompom-pivavahana roa isika anio maraina ary hariva ao amin'ny temple du Saint. Ary na izany aza dia farafabetsany ampahefa ny isantsika mahazatra miangona isaky ny Krismasy no afaka hiangona anio sy hariva. Tsy maintsy manaraka ny fepetra apetraky ny fanjakana satria sarobidy aminay koa ny fahasalaman'ny tsirairay avy. Soa nefa fa misy ny teknôlôjia ka afaka manaraka ny fanompom-pivavahana isika amin'ny alalan'ny YouTube ho an'ireo izay tsy afaka tonga miangona,
na dia tsy izany aza ny fomba tsara indrindra iarahana mivavaka manaraka fanompom-pivavahana. Koa eto ry havana dia maneho ny fialantsiny indrindra tompoko ho anareo tsy afaka tonga ny soratra anarana ty am-piangonana no nisa voafetra ateraky ny fepetra tsy maintsy arahiny. Tsy afa manoatra izahay ary akaiky ny fonay ianareo na tsy mifankahita azy isika satria fantatray fa zava-dehibe aminareo loatra ny tonga miangona andro krismasy. Mamela anay satria tsy mahafapo ny rehetra ny lamina naroso. Koa mino izay fa amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika rehetra izay olona feno fitiavana dia amelanay ianareo ka anaiky ampitiavana sy ampanetretena ny fandaminana. Toy izany koa no agnatahanay famelana sy famondrapo aminareo amin'ny tsy fantaterahanay mpiandraikitra tamin'ny fomba nitondrana ny fiainam-piangonana malona ny kristianantsika tamin'ity taona ity. Mpanompo tsy mahasoa izahay, ny tokony nataonay ihany no efa nataonay. Ao anatin'izany rehetra izany anefa no nahaterahan'i Jesosy Kristy izay ankalazaintsika anio sy nahatongavany teto amintsika hitondra fiadanana ampiavana antsika amin'ny ray mba hiavana antsika amin'ny samy olona koa, anazavany maizina rehetra tena antsika mba hampahery antsika, anome fifaliana maharitra sy fampanantenana vaovao antsika amin'izao andro krismasy izao. Koa raiso izy, raiso Jesosy, fa ho hitanao fa ho sambatra tokoa ianao. Tsy voasaka ny valana retina ny fiadanana entin'i Jesosy Kristy ho antsika ary maimaim-poana izany. Izany no fahagagana ateraky ny Noël. Rehefa tonga ny krismasy dia midika izany fa efa akaiky koa ny faran'ny taona. Nandritra ity taona 2024 hafakely ity, izay nanjakany ny valana retina, dia tena tsapa ny fitahin'Andriamanitra ny rotsaka tamin'ny fiangonana. Nomen'Andriamanitra ny mpitandrina, tsy nitsahatra ny taiza ny toro ny ten'Andriamanitra. Teo ianareo namaly ny antso maro natao rehetra, tao ny nandray fahasoavana, toy ireo zanaky ny fiangonana azo farasy 5. Eny, na dia tao koa aza ireo namoy malala, ary nisy aza tsy afaka nantanteraka ny adito farany tany an-tanindrazana noho ny fikatona ny sistany, namoilo olona iray koa isika. Tsy nitsahatra ny toy ny fitoriana ny ten'Andriamanitra, ka afaka nanaraka fitombavaka maro, fiofanana maro isika tamin'ny alalan'ny radio vatsy sy anjomara FPMA. Eny, tsy adino velively ny nanombohana, nahafana nanomboka ny Culte YouTube isaky ny alahady nanomboka tamin'ny fibohana voalohany ka hatramin'izao. Nisy talenta vaovao maro be nivoatra teto amin'ny fiangonana, teo amin'ny tanora nazoto sy mahay mikirakira ny resaka teknika. Nitady fomba vaovao anaovana ny hetsika ny sampana, ireo sampana 7-8 eto amin'ny fiangonana, nanatanterahana ny concerta virtualy ny fitenenana, ny sevi-baovao, tetsi-teroa, ny potra noho ny fitahin'Andriamanitra. Azo lazaina fa nampitombo ny finoana tokoa ny fisian'ny valana retina, nampandiny tena ny verenana amin'ny tompo, satria mandalo izao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Nandalo fitsapana koa isika satria niteraka fahakiviana, aya, tahotra sy fitsaratsarahana ny valana retina sy ny fihibohana. Ao koa ireo very asa na ny asarotra ny ara-pivelomana noho ny krizy ateraky ny valana retina. Nefa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra, ka deraina ny tompo be fitiavana, mpandahatra ny fiainantsika arak'ilay irany mpanao salama manao hoe misaora ny Jehovah ry fanahiko io, ary izay rehetra atao anatiko io misaora ny anarany masina. Farany dia misaotra ny fiangonana, namaly ny antso maro tamin'ny fanatanterahana ny rakitra sy ny adidy, ny fanohanana ny projet trano fiangonana. Amin'izao farany taona izao dia mbola manentana antsika mpitiavana hamita izany adidy ara-bola izany satria mbola tsy tratra ny tanjona 24 eo amin'ny rakitra. Ny manome am-pifaliana tokoa mantsy no ankasitrahan'Andriamanitra. Koa dia manaova krismasy sambatra ry havana miaraka amin'ny Jesosy Kristy, ilay andrian'ny fiadanana sy loharan'ny fihavanana, ary mirary antsika hahatratra ny farany taona 24 sy andiny taom-baovao amin'ny fifaliana sy fanantenana vaovao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra.
Ny mpitandrina sy ny komity FPMA Toulouse dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lohan'ny fiangonana ary tompon'ny asa. Vaovao ivelany. Fédération protestante de France. Chers frères et sœurs en Christ, à l'approche de Noël, je voudrais vous adresser un message de paix et de fraternité, mais plus que cela, je veux vous transmettre un message d'encouragement et de sagesse. Que Noël soit ainsi pour vous le signe irréfragable de la paix et de la fraternité, et que le courage de la foi et la sagesse de Dieu soient comme la signature ineffaçable du Christ sur vos vies. Bon Noël à toutes et à tous, de la part du pasteur François Claveroli, président de la Fédération protestante de France. Vaovao national. Sampana iraisana sekoly alahady FPMA. Ny zakabe nasionaly sekoly alahady dia atao ny 13 hatramin'ny 15 aprily 2024. Koa mampilaza ny birao nasionaly, ny birao nasionaly fa misokatra ny fifaninanana logo sy hira faneva ka mifarana ny 30 Desambra 2024 ary atao mifanentana amin'ny lohahevitra hoe fidionareo anio izay ho tomponareo fa raha izao sy ny ankonako kosa dia anompan'i Jehova izahay. Josoa 4:20 ny andininy 5:12. Vaovao faritany. Nahazo fiarabana tratrin'ny Noël isika avy tamin'ny faritany atsimo andrefana. Hoy ny filoha mpandrindra Charles Rakotondramanana ary ny filoha Ramely Arson Tahina. Vaovao tafo. Rakim-pisaorana krismasy. Inona no avaliko an'i Jehova no ny soretra nataony tamiko? Ianao no anaterako fanatim-pisaorana ary ny anaran'i Jehova no antsoika. Salamo 4:40 ny andininy 2:20 sy 7:20. Toy ny fanao isan-taona dia androany no anatanterana ny fanaterana rakim-pisaorana ho fankasitrahana ny tompo no ny fitahiny nandritra ny taona ity taona 20 sy 2024 ity. Tsy misy ny valopo zaraina fa afaka mivatsy avy any an-trano ny isan-tokantrano ary apetraka anaty arona voatokana ho amin'izany eny am-piravana. Azontsika tanterana tsara koa amin'ny alalan'ireo fomba efa mahazatra antsika toy ny chèque na eloaso. Koa raha virement dia asiana libellé hoe fisaorana Noël na fisaorana Krismasy. Filazana teraka. Luc chapitre 1, verset 49. Dieu le Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Bonjour à tous. C'est dans la reconnaissance et dans la joie que nous vous annonçons la naissance de notre fils Joa Falmiasu Rakutmalal ce mardi 22 décembre 2020. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Bébé et maman se portent très bien. Gloire à Dieu. De la part des parents, Joël et Fnarcha Rakutmalal. Filazanateraka Farou. Célébrez l'Éternel, car il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. 1 Chronique, chapitre 16, verset 34. Ça y est, notre petit Rakutendrain Rej Noah a pointé le bout de son nez le 11 décembre 2020. Il va très bien et les parents ainsi que Ike sont heureux et reconnaissants. À Dieu seul la gloire, de la part des parents, Rija et Narindra Rakutendrain. Voatsinapy, efa mivoaka ny fandarana voatsinapy ny radio antson'ny filazantsara izay miompana amin'ny Noël ary azo inoana amin'ny Facebook sy ny trankalan'ny FPMA Toulouse. Trano fiangonana. Aza adino fa azontsika atao an-trano ny fanaonana ity projet trano fiangonana ity amin'ny alalan'ny fanomezana na tonom-bola. Ny numéro IBAN sous compte FPMA Toulouse dia hitantsika misoratra ary azontsika anontaniana ny mpitam-bola na azo alefa mailaka amintsika koa. Manentana antsika koa anoana ambavaka izany asa goavana izany. Fotoam-bavaky ny fiangonana. Misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Tesaloniana voalohany 5:20.
Ho famaranana ity taona 2024 ity dia manasa antsika fiangonana rehetra tsy ankanavaka andray anjara amin'ny fotoam-bavaka izay atao ny alarobia 3 Desambra amin'ny fitora sy sasany ariva amin'ny alalan'ny visio-conférence. Rakitra sy adidy manentana antsika hatrany amin'ny fandrotsahana ny rakitra sy adidy amin'ny alalan'ny virement, chèque na carte bancaire eloaso toy ny mahazatra mba ho mariky ny fanoloran-tena antsika ho an'ny tompo sy ho fanohanana ny asan'ny fiangonana. Ho antsika ato am-piangonana dia apetraka ao anaty arina etsy ampiravana izany toy ny fanao teo aloha. Dia ary-piangonana ny fampoam-pivavahana amin'ny alahady 17 Desambra dia alahady ny fianakaviana masina eto amin'ny Vieux Temple sy mivantana amin'ny YouTube amin'ny forora sy sasany maraina. Ny fampoam-pivavahana amin'ny alahady ny taom-baovao 3 Janoary dia ao amin'ny Temple du Salin ka misy fidirana indroa. Ny voalohany dia amin'ny 2 ora tolakandro ary ny faharoa dia amin'ny 4 ora tolakandro. Marina fa mbola voafetra avokoa ny isantsika amin'ireo fotoana rehetra ireo ka mbola amin'ny alalan'ny roy izay lefa amintsika no anaovana ny fisoratana anarana. Misaotra antsika ny aino hatramin'ny farany, ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Fanampim-baovao a misy ireo tompon'andraikitra ao amin'ny ligue ny lecture de la Bible pour la lecture de la Bible zay mamangy antsika mbola arabaina rehefa avy eo moa ny vahiny a mitondra boky lecture de la Bible zay manampy antsika amaky ny soratra masina sy andray commentaire amin'izany isan'andro mandritra ity taona 2024 vaovao zay mitsidika ity 12,50 € ny vidin'ny anankiray dia tanitsika satria zava-dehibe zany mivelona ny tenin'Andriamanitra izany. Tsika moa dia mivavaka foana hoe omeo anay an'io ny anina isan'andro ary tsy mofo ihany no veloman'ny olona fa ny teny zay aloky ny vavan'Andriamanitra ka manampy antsika be dehibe zany boky zany ka dia aprosenitsika hividy zany amidy manomboka androany amin'ny alahady ary mbola amin'ny alahadin'ny taom-baovao koa ka dia miomanitsika amin'izany dia isaorana azy ireo mitondra ireo boky ireo. Farany dia fanaontsika ny miaraban'ny vahiny ka dia raha misy amintsika vao mandalo eto na vao tonga ka manatrika izao fanompoam-pivavahana izao dia angatahana hitsangana ary isika koa ny tokantrano any zay azo lazaina hoe vao sambany miara-mivavaka aminay dia tsarona ny eritreritra ao anatin'ny reny ka dia angatahana isika hitsangana ny vahiny sy izay mandalo. Dia faly zay miarahaba anareo ary mandray anareo eto amin'ity tafo FPMA Toulouse ity. Hoy ny fiteny moa hoe ny tavan'ny rahalahy mandranitra ny tavan'ny rahalahy noho izany ny fiarahanareo teto nampiombona ny feonareo, ny fonareo, ny fanahinareo ary ny tenanareo nanatrika koa ny araka taminay dia fampaherezana lehibe ho anay zany ka dia misaotra makasitraka indrindra tompoko ary dia mitsodrano anareo zahay ilay Andriamanitra ny fahasoavana nitarika anareo ho tonga eto izy ane mbola hitantana anareo any amin'izay alehanareo rehetra anambina ary indrindrandrindra hantanteraka ny antony nahatongavanareo eto ka dia tsarovy fa nahoviana anareo ny mandalo eto Toulouse misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Toulouse dia mampamangy koa amin'ny zanaky ny Toulouse sy ny zanaky ny FPMA rehetra izay sendra mifanena aminareo dia misaotra indrindra tompo makasitraka afaka mipetraka nareo. Iara-mivavaka isika riavana. Ry Andriamanitra tsy tosy mandrakizay eo misaotra anao tokoa izay fa sitraka ao ny namana anay tamin'ny zavatsoa indrindra dia ny teninao sy ny tenan'i Jesosy Kristy zanako mpamonjy anay
ary ny rano sosarobidy zay mampahatoky anay ny amin'ny fitiavanao sy ny fahatsaranao ary ny fanaovanao anay ho sampana velona momba ny tenany Kristy. Mangataka aminao zay no ny famindramponao mba hiazona anay amin'ny fiombonana masina ka hatanteraka ilay fampihavanany Kristy marina tokoa eo amin'ny fiainanay, andehananay mamovo tsara dia ny voan'ny fitiavana, ny voan'ny fahasoavana ary ny voan'ny fahazavana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Ankehitriny dia tianay mametraka ao aminao reo namanay, ao reo namoy havana, namoy malala. Tompo vangio, ampaherezo, ampionony amin'ny tenim-pahasoavana ary sitrano ny ratra teraky ny fisarana antany. Mivavaka aminao zay ho an'ireo marary na ny tokantrano zany na ny amin'ny hopitaly. Taio ny fitsaboana tompo ary ampaherezo, aza vela ho irery, ataovy mahay mitoky aminao ary anatero fanasitranana. Mivavaka aminao zay mba hiarovanao ny zanakao manoloana izao valana retina izao ary meo anay koa ny hay sady hanaja ny fepetra ara-pahasalamana rehetra fa sady fanehoanay ny fitiavana ny namanay koa zany mba tsy hahatonga anay oloha ranony aretina. Mivavaka aminao zay ho andreo sahirana maro karazana. Tompo, ataovy mahay mitoky aminao reny ary anehoy ny famindramponao lehibe ka amin'ity andro krismasy ity. Tompo, mangataka aminao zay, asehoy aminy fampamonjy koa ianao ilay teraka ankalazainay ankehitriny. Mivavaka aminao zay ho andreo nandray fahasoavana, ataovy mahay misaotra ary ataovy mahay mizara amin'ny hafa. Mivavaka aminao zay ho an'izao tontolo zao, manoloana izao valana aretina zao, meo fahazavan-tsaina ny manam-pahaizana sy ny manam-pahefana mba ahitany zay lalana andresena izao virus izao ary indrindra ampisiny lamina iarovana ny vahoaka. Mivavaka aminao zay ho an'ny Frantsa izay mampiatrano anay ankehitriny, ampitoereto ny fiadananao ka hiadananay araka ny teninao. Entinay mivavaka aminao koa Madagasikara tany razanay. Tompo, vangio, hitanao ny kere, ny anoanana zay mamely any atsimo, mangataka aminao zay. Tompo, tsinjovy, jereo, ary ianao ny anetsiketsika ny tanana maro, hanampy ny mpiray-tany razana aminay. Mivavaka aminao zay, taio ny ezaka tsara rehetra, ampanjakana ny fandriam-pahalemany, ny rariny, ny hitsiny, ary omeo an'ny mpitondra ny fahatahorana anao ary ho an'ny vahoaka ny fahaizana mitodika aminao sy miavana amin'ny fampihavanan'i Kristy. Amin'izao andro krismasy zao dia tianay ny trotro-ambavaka, ireo mamoy fo, ireo zay mahatsiaro ho irery tsy manana mpanohana, vangio Tompo, ary tianay koa ny ametraka ao aminao ireo zay tsy mitady anao akory nefa mila ny fiadananao, mila ny fifalianao, mila ny fiainana mandrakizay. Tsinjovy reny, vangio reny, ary aoka zao krismasy zao ho androm-pamonjena koa ho azy. Dia zay tsy voatononay amin'izany vavaka zany dia apetrakay eo am-pelantananao amin'ny anaran-tsoan'i Jesosy Kristy, ka dia anao ray zanaka fanay masina midera ny laza ny voninahitra zay anao hatramin'ny taloha indrindra, ary mbola anao mandrakizay ny fitahianao mananamby ampy kosa ho aminay rehetra. Amen. Ry havana, fatatsika fa no ny lamina ara-pahasalamana dia tsy misy ny fanatazan-drakitra. Kanefa dia fatatsika fa ny fiainan'ny fiangonana sy ny asa izay andrasan'ny Tompo amintsika dia tsy maintsy tanterahantsika
zany raha teo mampikambana tompona andraikitra antsika eo anivon'ny fiangonana. Koa dia anokana fotoana isika ho amin'ny rakitra. Ka ny anaovantsika azy dia manao hira anankiray isika 2:7. Ao anatin'izany hira zany dia samy mahatsiaro isika. Samy mahatsiaro. Ny tenin'ny tompo hoe izay toeran'ny arenao dia any koa ny fonao. Koa ny fonao ny sitraky ny tompo omena ho azy. Ary rehefa misokatra ho azy ny fonao dia tanterao ny asany. Ary indrindra meo azy. Izay fifalimpo, fankasitrahana, fa fandraisanao anjarako amin'ny asany. Dia ataontsika ny hira 2:7, aorian'izany dia misy vavaka. Fa isika kosa dia afaka mandrotsaka ny rakitra araka izay resy lahatra antsika. Izay nitondra ao amin'izany androany dia fatatsika fa misy ny arona ery amin'ny varavarana voany ery dia arotsakitsika ao zany. Tsara ihany ny manamarika. Fa misy ny rakitra rakim-pisaorana zany krismasy. Ka mba azahoana manavaka azy tsara dia raha nitondra valopy isika dia sorata eo amin'ny valopy hoe rakim-pisaorana krismasy. Dia arotsakitsika zany. Ho an'izay tsy nivonina dia tadidio fa ny fontsika miaraka amin'ny tompo mandrakariva. Dia tanterahantsika any atokantrano zany amin'ny alalan'ny virement, amin'ny alalan'ny carte bancaire sy ny compte eloaso na amin'ny alalan'ny fandrotsahana chèque izay ampitaitsika ho amin'ny trésoriera ny fiangonana. Tsarovy ry havana, tsarovy. Fa izay manome amin'ny sitrapo no akasitran'Andriamanitra ary tsarovy fefanazo maimaimpona isika ka tokony anome maimaimpona ho an'ny asan'Andriamanitra. Ataontsika ary ny hira izay efa voatondro. Renay ny antsonao tompo, ampatsiarovinao anay amin'ny alalan'izao krismasy izao, ny lalana nodiavinao amanginanay. Ianao lay nitafy voninahitra tao amin'Andriamanitra, lay nanana ny endrik'Andriamanitra ary feno ny zavatra rehetra, safononiky ny zavatra rehetra. Dia nanaiky andao zany. Nofoananao ny tenanao, lasa tonga mpanompo, ary indrindra ny aretanao ny fahoriana vokatry ny fahotanay, ary ny niona antra teto amin'izao tontolo izao ianao lay mpanjaka ny mpanjaka, mba hahatonga anay kosa anakarena amin'ny zavatra rehetra, ary ny andova ny aren'ny lanitra. Tompo, mahatsiaro zany zay dia misaotra anao. Mahatsiaro zany zay dia tia hankasitraka anao. Ary ankehitriny atolotray ny fonay. Ho anao tompo tena fanatitra manompofona. Hoentina manao ny asanao, hoentina manompo anao, entina manao ny sitraponao. Ary ankehitriny zay nanetsenao ny fonay dia ho tanterahanay tokoa. Na ho rakitra krismasy zany. Na ho rakim-pisaorana noho ny fitahinao nandritra izay taona 2024 izay zany. Na ny adidy izay efa nekenay ho tanterahana eo anivon'ny fiangonana izany.
na ho rakitra hafa fankasitrahana satria lehibe ny fahasoavanao, lehibe ny fitiavanao, ary lehibe ny fanambinanao anay tsirairay avy. Ankasitrao Tompo, ary dia anao ny dera, anao ny ady, anao ny voninahitra. Ho anay kosa ny fifalianao, ho anay kosa ny fiadananao, ary ho anay ny fitahinao manana ambiampy. Amin'ny anaratsoan'i Jesosy Kristy. Amen. Dia mamarana izao fanompoam-pivavahana izao sika riavana, misaotra an'Andriamanitra lehibe isika, satria mbola afaka makalaza ny Krismasy. Fa misaotra an'Andriamanitra lehibe isika, fa manomana fitahin-tsoa, fiadanana, ary zaratsara ho anao mandritry ny andronao manontolo ny Tompo. Ka ny anio ny rahampitso, ny rafakapitso ary ny akoatr'izany, ary ny taona vaovao raika amin'ny 2024. Dia mba ho taom-pitahiana ho antsika rehetra ny izany. Ataontsika mpitsanganana ny rafa 780, andiny ny voalohany, marika fa voaraintsika ny afatra zao Krismasy izao. Ary aoriana ny tsodrano dia ankalaza ny Tompo isika amin'ny andininy 9. Dia marihana fa raha vao miravo isika, milamina isika, mivoaka, tokony ajaintsika hatrany, ny lamina ara-pahasalamana, tsy mifanosika itsika, tsy mifanisika itsika, ary indrindra iazana, ny tsy fampita, izay mety tsirona retina, mety ho azo tsy na, tatsy na taroa, ka sady miaro ny tenantsika isika amin'izany no miaro ny namantsika, fa mariky ny fitiavana izany. Mitsangana isika manao ny hira voatondro. Zao no afatra ho antsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Efa lasa ny alina, ka efa mbiakaiky ny andro. Koa aoka harintsika ny asany maizina, ka hitafiantsika ny fiadian'ny mazava. Dia hitafio Kristy Jesosy, ary aza miany amin'ny nofo ahatanteraka ny filany. O aminareo any eny Tompo, hitay anareo aneny Tompo, ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo aneny Tompo, ka hiantra anareo, anandratra ny tavany aminareo aneny Tompo, ka anome anareo fiadanana. Amen, amen, ataontsika ny andininy 7 amin'ilay 8.
Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompony tompo.